tena tombony aloha zany dia hoe lay andraikitra ifampizarana dia vehivavy zany mba miteraka dia rano atao vasectomie rehefa tianao rehefa indrindrana mianampianaka be ary ny vasectomie tsy ina dia natao ampitsarina fiterahana efa tsy teraka tsony lay safidy zany lay mpivaky hoe tsy teraka tsony dia manao le vasectomie ohatra ny fandrindrana fianampianakaviana rehetra tombotsoany a dia hoe amazo misy anjaza ilay mihitsy dia afaka mifantoka amin'izay amin'ny fiainana ny ara-bola ny fanabeazana ny ankizy ny sakafo efa tonga eo amin'ny fetrany isan-jaza tedavako izay moa zany zao anisan'ny hoe sakana matetika hoe mampatahotra ny lehilahy hoe tsy manao vasectomie fa izy zany le fantsina no tapahany fantsiny tsiron'aina no tapahany teo moa zany misy nanolana lefa nanao vasectomie nanao témoignage teo ny ranonaina mandeha ihany fa le tsiron'aina tsy mandeha donc zany tsy mampiova lenina amin'ny performance sexuelle amin'ny fanaovana faisana ranofy eo amin'ny lehilahy